Miarabanao tonga sondra eto amin'ity karazana vidéo vaovao izay atolotro anao ity. Ato anatin'ity isika iresaka tantara mampatahotra, iresaka mistery, iresaka tonga soa daholo indray eto amin'ity fandaharana ity. Androantsika hitantara zavatra mampatahotra, tantara telo any andafy any izay fitantaran'ny ankizy foana rehefa alohan'ny natory rehefa misy pijama party ireny. Dia ireto ary izy ireto, ireo tantara telo mampatahotra na légendes urbaines. Mbola eo ianao? Ao ary. Aleo ajanona an'ilay musique de fond fa mampatahotra be. Tany amin'ny 2014 tany ity tantara ity no nitranga. Vehivavy kely 12 taona zany nahazo SMS tamin'olona izay tsy fantany talohan'izy handeha hatory. Naneno ny telefonina dia naneno dia iny izy fanandray an'ilay telefonina dia nisy message hoe hitako ianao zao fa za zany te hifohy eo akaikinao miany ihany koa ty olona ty izy ilay vehivavy dia tsy niraharaha ino ilay izy fa lasa izy miverana natory. Avy eo nefa naneno indray ilay telefonina fa mbola nisy message vaovao dia mbola niteny ihany ilay olona hitako ianao zao fa tena tiako ery zao raha izany mifohy eo akaikinao dia tsy taitra izy fa nandeha natory. Tonga ny tamin'ny 12 alina dia naneno indray ity telefonina ity dia niraisiny ihany moa zany dia mivakiny dia hainao mazava ho azy fa mbola izay ihany ny resaka atao. Natahotra izy dia lasa izy nandeha natory tao amin'ny chambre mamany. Tonga ny maraina iny izy fa miverina tao amin'ny chambreny, jerena ny korotana ambony ambany daholo, ny akanjo tao anaty armoara niparitaka, ny kiraro niparitaka, tsy hita intsony hoe inona ary ny tena nitranga tato. Jerena nijery tao ambany fandriana izy nisy an'izany bandy kely izany nivoaka avy tao izay antsoina hoe Kyle Ravenscroft. Mivoaka ilay rito tonga dia niazakazaka izy nandeha nitsoaka. Ka ity ranamany ity tao ambany fandriana tao foana izy nandritry ny alina. Tsy fantatra izy hoe olona taratara amin'ity vehivavy ity ve ilay ry amin'io izay lazaina fa tsy hoe olona efa lehibe fa olona 20 taona. Olona taratara tamin'ity sipa kely ity ve izy sa tsy fantatra izany izay tena nataony tao. Narikoditra mihitsy ilay sipa. Avy eo nefa tao aorianan'izay nilamina tsara ihany moa izany fa tsy naninona ilay sipa ilay Kyle nandeha nakany amin'ny polisy ihany hoe za mihitsy tao ambany fandrianan'ny ilay sipa kely iny fa inona ary ny tokony ataoko dia tonga tao amin'ny polisy izy dia niavoe an'ilay izy. Fa ny tena sura aloha izay vehivavy izay hijery foana izy ao ambany fandrianany ao mandrapahatonga ny tsy haiko ny ora hafatesany angambany alohan'ny atory. Jerijereko eo ambany fandriana sao dia misy olona mbola tsy dia tena mampatahotra akory. Tiandre ary ny tantara manaraka. Tamin'ny 1709 ny tantara no nitranga tany Lyon tany France tany. Natalia dia infirmière. Infirmière izy zany dia andeha hody efa madiva araina iny naka tômôbilina teny amin'ny parking izy zany dia nody ohatran'ny andro mahazatra dia lasa izy nandeha izy. Jerena nisy tômôbilina avy ao aoriana mampirehatra jiro be tena mazava be mihitsy. Dia io zay fa inona koa ary ny an'ity olona ity mipipipy ny klaksona be taitra be Natalia hoe ohatray fiona ary ny an'ity olona ity dia niteny izy hoe ndao mandeha aloha mandehana aloha ary raha hidepasy ianao avera fa hidepasy izany ilay olona. Dia nefa tsy nidepasy ilay rangaha fa tao aoriana tao ihany. Gaga izy hoe inona ary ty ataon'ity olona ity. Natahotra izy dia nitsahany mafy be ny champignon. Lasa izy nitsoaka mafy be. Lasa tany aloha tany. Nandeha. Tena efa natahotra be Natalia hoe ahoana ary inona ny tadiavan'ity olona ity anahy amin'ity andro maraina vehivavy rery. Tonga teo ampovoan'ny tokotaniny any izy zany dia namoa varavarana aingana izy dia lasa izy niazakazaka hiditra andeha ao an-trano. Izy aloha niditra tao an-trano nefa tonga ihany ilay tômôbilina tao aoriana. Mipetraka tao aorianany, nijanona tao aoriana moa zany. Dia izy ilay rangaha mivoaka avy ao hoe andany ianao miditra ao an-trano dia idio aingana ny trano. Dia gaga Natalia ohatray izany ve no tadiavan'ilay rangaha. Lasa izy niazakazaka ihany satria tsy fantany hoe inona ny atao. Ty rangaha ty tsy fantatra inona ny intention-ny, inona ny tiany atao dia lasa izy niazakazaka dia nidiny ny trano. Dia lasa izy niafina tao amin'ny salle de bain. Tao amin'ny salle de bain izy zany no mipetraka. Dia izy mipetraka tao iny dia jereny nijery teo amin'ny varavarankelany izy nahita n'ity rangaha nanaraka anazy ity zany. Iny nisy olona ngeda be mivoaka avy ao amin'ny tômôbilinany Natalia io avy ao aoriana. Voaka avy any ilay olona
niady teo le olona tao amin'ny tômôbila ny Natalia sy le rangahy nanaraka anazy niady teo. De Natalia tao anatin'izay tonga de natahotra niantso pôlisy izy. Afaka ora vitsivitsy moa zany de tonga ihany ny pôlisy rehefa tsy nanokatra trano mihitsy izy. Tsy lavitra teo moa zany nisan'le pôlisy. De niteny le pôlisy fa nahita olona tao aorianan'ny Natalia zany ilay rangahy nanaraka anazy tika. De isaky-tenan'ny Natalia izy hoe tandremo fa misy olona ao aoriananao. Zay no nahatonga anazy nanenjika teo. Ty rangahy ty nefa maty ny finoan'ity olona tao aorianan'ny Natalia izay tsy fantatra hoe iza hatramin'izao. De izay, jerijery ihany ny ao aoriana rehefa mandeha tômôbila. Ity tantara ity indray dia misy version be da be ilay izy fa izay akaiky indrindra no tantaraiko anareo. Any an-dafy moa zany hitanareo ilay misy an'ilay babysitter ireny. Ny ray aman-dreny zany matetika maka an'ireny. De araka ny mahazatra na efa lasa ary ilay ray aman-dreny de tonga tao ilay babysitter, tsy mila niandry an'ilay babysitter zany izy. De niantso fotsiny izy avy eo hoe efa matory izy ny zaza fa ndany ianao raha hijery tele fa miandry anay tonga fotsiny ianao de afaka mandeha avy eo. De okey arô izy le vehivavy. Izy nefa tsy nanana eritreritry nijery tele fa hianatra ny tao an-tsainy satria nanana examen izy ao aorianan'io any amin'ny université zany. De nianatra teo izy zany. Le ankizy zany efa matory efa nilamina ny sainy. Nianatra izy de naneno ny telefaonina tamin'izany moa zany ny telefaonina mbola telefaonina fixe ireny. De inconnu soratra teo amin'le izy. De nandray izy, allô, misy olona misefisefy be ao ambadika ao zany. Tsy miteny de nitapahany le izy. De lasa izy miverina nianatra. Avy eo indray afaka kelikely naneno indray ty telefaonina ty. Mbola inconnu ihany niraisany le izy. Allô, aza misangisangy ratsy rangahy hozy izy zany izy tamin'le olona tao amin'le anina. De nitapahany indray. De miverina nianatra ihany izy ohatrany tsy teo. De mbola naneno indray le telefaonina. Manahirana mihitsy ty resaka telefaonina ty. De naneno indray le telefaonina de niraisany. Teny amin'izay le olona tao ambadika le telefaonina hoe ataoko amin'ny teny français moa zany satria tany a France tany le izy. Est-ce que tu es monté voir les enfants? Zay zany nataon'le rangahy. Ohatra nanao voaroka be ohatra zany izy. De hozy le vehivavy hoe aza misangisangy ratsy rangahy fa za mbola mianatra anie. Satria zany nieritreritra an'le namany any am-pianarana hoe be sangisangy be de averiny fa zay. De nitapahany. Vao mipetraka kelikely indray nefa izy de naneno indray le telefaonina de mbola zay ihany no teneniny. Est-ce que tu es monté voir les enfants? Ohatr'izay foana zany. De tsy nirarahiny ihany fa niverina nianatra izy. Mbola fanontely ohatr'izay ihany de namaly any izy amin'ny farany hoe efa nijereko ka inona re, inona ny tadiavinao? De mandainga ianao izy zany le rangahy. Leo amin'izay izy amin'ny farany sady efa nanomboka natahotra izy. Niantso ny pôlisy izy hoe zaho izy misy manadala amin'ny telefaonina fa tsy fantatro hoe iza le izy. Olona mampatahotra be, manao feo pervers be, sao de harceleur zany. De sadaika hatrany moa zany le standardiste. Hozy izy le standardiste atao amin'ny pôlisy hoe tsy hitako izy izay ataonao fa sao de sangisangy zany nefa tsy haiko. Fa izao apetraho izy le numéro fa rehefa miantso izy de jereko hoe aiza misy anazy amin'io miantso io. De okey arô izy de nalamina teo zany. De miverina nianatra ty babysitter ty. Naneno le telefaonina de niantso indray ty rangahy ty. De mbola zay ihany no teneniny. Nandeha nijery an'le zaza tao ambony ve ianao hozy izy? De nampiresaka teo zany le vehivavy hoe satria tsy maintsy tazomina elaela zay vao hita hoe aveza io appel io. De nampiresaka teo le vehivavy inona ny tadiavinao e? Inona ny tianao ataoko sy ohatr'izany de tsy namaly mihitsy moa zany le rangahy. Vao nametraka an'le telefaonina izy de niantso le pôlisy. Allô? Ndany ianao miafinaingana fa avy ao anatin'io trano ihany zany appel zany hozy izy le pôlisy zany. De lasa le vehivavy iny nisy rangahy mivoaka feny amin'ny tohatra. Nidina andeha hanenjika anazy, nitsoaka izy. Nitsoaka tafavoaka ny trano any izy. Le vehivavy ke le standardiste vao naheno an'le resaka appel tonga de nandefa satria any amin'zareo any an-dafy any misy pôlisy efa manao la ronde foana de nandefa pôlisy teny satria nisy pôlisy teo akaiky. De lasa teny le pôlisy vao mivoaka le vehivavy nisy pôlisy tao tratry ty rangahy ty. Aika ty rangahy ty efa tao ambony efa ela be. Novonoiny tao le zazakely mianadahy izay tokony andrasan'ity babysitter ty zany. De niandresika hoe hiakatra ao le vehivavy ka raha mahita an'ireto zazakely reto le hitanareo le hoe le maty sy miosin-draha eo de iny mikoropaka iny zany le vehivavy babysitter amin'iny no tiany hamonoana anazy. Izay mihitsy zany moa zany nitiavan'le rehefa mikoropaka le vehivavy zay vao vonoina fa tsy vonoina tsotsotra izao fotsiny. Zay tantara anankitelo Légendes Urbaines avy any an-dafy any natolotro anao ingany mba ho tianao raha ohatra hoe mbola mila fanampiny ianao na tianao hanao karazana vidéo ohatr'ity de aza adino misabone de teneno amin'ny commentaire raha ohatra misy tantara mampatahotra anao na ohatr'izany. De amin'ny manaraka indray.